amin'ny ty andro ty a dia manao fandidina momba ny tongotra sy ny tanana izay eto amin'ny Santé Plus, izany hoe a ireo ratsan-tanana, ratsan-tongotra mihoatra, eo koa ny mivadika faladia, ny bingo a, ny miady lohalika, ny avosiva izay aretina rehetra momba ny taolana, indrindra ho an'ny zaza dia didinay maimaim-poana eto amin'ny Santé Plus. Ny fandidina ho an'ny zaza anankiray dia mihodidina amin'ny ataontsika hoe enina hetsy ka hatreo amin'ny ataontsika hoe 2 na 3 tapitrisa eo arakaraka ny vesatry ny fahavoazan'ny zaza. Tamin'ity indray mitoraka ity dia zaza no tena omenay tombon-dahany satria mba hahafahan'izy ireny miditra eny amin'ny fiarahamonina sy mianatra avy hatrany, ary dia ny tena betsaka indrindra dia ny mivadika faladia, ny bingo noho ny ataontsika hoe tsy fahampitsakafo na ny takaitra tao amin'ny fiarahamonina. Tamin'ity andiany ity dia nahita teo amin'ny 700 eo zahay, izay ezahana moa no avitanan'izany eo anatin'ny 12 andro, fa dia arakaraka ny fotoana sy ny fitaovana ananana no ahavitana azy.